Teny amin'iny fa manana tombony amin'ny firenena hafa eto Afrika Madagasikara raha eo amin'ny lafiny firosona amin'ny fampiavana pirenena no resahana nisy ny atrikasa nokarakarain'ny CEDS nanasana izy ireo profesora iray manana maizy azy nahafany ity farany naneho ny fahaiza-manao. Manana maizy azy Madagasikara indrindra mikasika ny ezaka irosona amin'ny fampiavana pirenena izay mamevahana ny hisoataovana malagasy manaonareo firenena kafa eto Afrika. Isan'ny mivoatra zany tetsy amin'ny DLC Etsanosy nandritra ny falandresaka narahana ady-hevitra niarahana tamin'ny CEDS ary no tarihan'ny professeur Pascal Chaigneau mpandinika irisa-pirenena mikasika ny toetra ara-politika maneran-tany. Ady-hevitra zay nampitondrana ny loha-hevitra hoe les nouvelles fractures géopolitiques internationales. Araka ny voatra nandritra fotoana dia mitety faritra maro manerana an'izao tontolo zao ny professeur Pascal Chaigneau ary mizara ny traikefany isan'izany eto Madagasikara izay niarahana tamin'ny CEDS nanolotra ny mikasika ny tranga géopolitika isa-paritra ao anatin'izany Moyen-Orient sy Afrika ny professeur Pascal Chaigneau.